Totosa Antsakanisy Andava ny fametrahana samboady ny ben'ny tanàna sy ny lefiny ao anatin'ny komina ambanivohitry ny Ankiloka sy Analamsamby. Nambaran'ny reto ben'ny tanàna ireto araka izany fa mandry fahalemana ny faritra misy azy ireo vokatry ny fisian'ny Dinabe aty an-toerana. Anareo olobe an-tanà Zevim-Pokotany izay nametraka ny fahatokisanareo aminay tsy zahay ng'olo farany ny tovolahy tamin'ny rey propagandy nataonay rey fa kosa eretseretsinareo fa hahatotosa ny hetahetanareo ny fangatahanareo hamahaolana zay olana hita fa tsy zakanareo isaorako anareo zany adidy lehibe zany natolotrareo anay zany ka eto izahay vonona satria io fifidianana io dia zavatra ohatran'izao tsy misy fahefa baka amin'olombelo Ndragnahary manao fahefa eo aoka ho haitsika zay fa tsika olombelo fitaova ka eto aho mitodika aminareo lefitry ben'ny tanàna zaho olo diso hainareo fa mahidihidy ka eto tsika ho tsarany kililoaky tsika eto androany laha vonona hanompo vatany any ankililoaky hiteny kiraidraika amin'ny micro toy tsika satria gn'anavako an'izay lafa zahay ro mahazo fahefa zahay ro tomboe nefa au contraire ny fahefa henty hanompolo. Mba ahafahan'ity Dinabe ity hiatsara sy haharitra Denisy Mitoromarika nambarany solombavam-bahoaka ato anatin'ity toliara faharoa ity. Mitodika aminareo zahay ben'ny tanàna araka ny teninao teo natsanganao ny lefitra zay nosafidinao hahavita ny asanao fa tsy ho tompoina fa hanompo vahoaka. Tena isaoragna anareo ny rahalahy ny manao an'izay filozofia zay na fomba fijery satria zay tokoa no nagnomezany reto vahoaky maro reto antsika ny fahefana avy amindreo amin'ny alalan'ny fifidiana. Izahay solombavam-bahoaky manampy anareo, ny chef district manampy anareo. Nambara koa teto fa miara-miasa tanteraka ho fampandrosoana ny Madagasikara ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao. Andriamatao ben'ny tanàna, na ianao tsy nifidy azy na nifidy azy rehefa tonga tsy tonga ny efatsy taona ho tonga ny fifidianana fa atambaro ny hery fa izany no hampandrosoana ny kominy misy anao ary tsy misy olo hampandroso zany kominy misy anao izany raha tsy anao vatanao no hampandroso azy koa ilaina ny fo mahitsy tsy misy ny fiatsaram-belatsihy raha ty hampandroso ny taninao tsy diso safidy ianareo fa zahay dia mijoro ary ho zahay baka antimo hoe temboay rijirijiny foloay vetsevetsy herengerinao omby lutasola sidao sy dainketriky satria tokoa matony tenako no lasa filohan'ny lefitsy ny antemera-pirenena dikan'izany tsy very safidy ianareo nilaza zahay fa tsy maintsy mandroso ituliary 2 ny fitondram-panjakana dia tsy mitandro hasasarana amin'izao fotoana zao ao anatin'ny fanamboarana ny RN9 voalaza teo ny pôle intégré de croissance na ny pipika dia ao anatin'ny commune 2 misy zay nahazo izany projet izany ao anatin'ny faritra tsy mandrefana dia 20 ny atsika tadidio tsara fa misy district anaky 7 tsika faritra tsy mandrefana ko ankehitriny dia misy koa ny financement nataon'ny Banque mondiale izay mitetina 310 millions de dollars ho famatsiam-bola ho an'ny Madagasikara dikan'izay ilaina ny firaisan-kina ilaina ny fahavononana raha te handroso sika amin'izao fotoan'izao misy ny projet be da be ho an'ny canal d'irrigation zay ataon'ny fitondram-panjakana satria tsy maintsy amin'ny lalan'ny fambolena ny ampandroso amin'izao fotoan'izao koa hitatsika ny fanaovana sekoly satria ny commune nanany tanàna iray bado dia tsy mandroso ary tsy misy koa ny fahasalamana dia tsy mandroso ao anatin'ny fambolena izay voalaza ny député Rosolin teo tompolasy tompoko vavadrena isany mbola manamafy zahay fa dia hataotsika na iodikavanana na iodikavia ankiloaky fameroso toy tsy mipoly koa toy baba
Monsieur le maire, zahay dia mbola manamafy na andro na halika dia antsoy zahay. Laha mbo resaka fampandrosoana no asianteny satria tsy irery zahay zay mahasolo ny vavavahoaka anay dia natao hanompo vahoaka. Tsy ho ela Andriamatoa ben'ny tanàna homanitsika ny daty malaza hanoloranay milalahy satria izahay dia manome vola ray tapitrisa isaky ny commune ho fisaoranay mirahalahy ny vahoaka ny fidy anay fa indrindra ny tsy nifidy anay satria zay tokoa natao hoe demokrasia. Tamin'ny famaranana moa dia nampahafantarina ny be sy ny maro ny fisian'ny Dinabe sy ireo mpikambana mandrafitra izany. Mbola mitoy ny fametrahana samboady ireo ben'ny tanàna ao anatin'ny komina misy amin'ny faritra Toliara faharoa iny ka ny ben'ny tanàna sy ny lefiny ao anatin'ny komina Ambonivohitra Soahazo indray no nosalorana izany. Anisan'ny komina vaovao i Soahazo ka mila ezaka sy tolo-tanana avy amin'ny fitondrana ho fampandrosoana azy. Nisy teny nataoko tamintsika izay karazana hoe fifanankenana nangatahako taminareo vahoaka na ny lahy na ny vavy. Dia hoe mangataky tanana nareo androany tamin'izay fifaninanana masina teo. Dia iny nataoko hoe omeonareo any tananareo amin'ray andro ty fa mandritra ny 4-5 taona ny tanako dia atolotra anareo vahoaka ato amin'ny kominy Andidiako. Efa misy ny lafiny voalohany izay nanomezanareo ahy ny fosy ny tanana zay. Raha vao nitafapetraka ny tenako amin'izao toeram-bolona eto zao dia avy hatrany nijoro ny Dinabe izay natsangany ny filohan'ny fatra ato Antsomandrefana natoramonto iaby isika vahoaka. Misy koa ny faharoa izay fa manomboka amin'ny lafiny fampandrosoana. Efa manomboka zao ny fidiran'ny rano any amin'ny fokontahony sasantsasany. Manomboka Mbovomanga izy voalohany satria Mbovomanga tsy nahita izao pompe izao ndray tamin'izay ka teto. Raha napetranareo ny tenako dia efa misy pompe zao ny ao Mbovomanga ao. Dia mangataka antsika vahoaka ato amin'ny kominy Soahazo ny tenako mba tsy emoka amin'izany amin'ny lafiny fahasalamana zany ao fanaova maloto enan-kanamandrana. Toy izy reo tompoko ny fahadiovana fa tsy hisy femorany koa zao. Ary tsy Mbovomanga sy Ndabitoko avao zao fa tsika rehetra ato amin'ny kominy 12 sy ny zanany misy 2. Nambarany Talika Bonitra ny faritra fa nankatoavy ny fitsarana ny fisian'ny Dinabe ato anatin'ity faritra ity. Ny Dinabe ny faritra amin'izao fotoan'izao dia efa nankatoavy ny toribinaly, efa nivoaka ny didim-pitsarana fa azotsika ampiharina avy hatrany ny Dinabe ny faritra. Manoloana an'izany dia noho ny ezaka nataony ny lehibe ny faritra atsika dia tsy natao koa eo io resaka Dinabe io hanaovana fifanenjehana itsika sambitsika na hitarika ady an-tragno amintsika sambitsika fa efa misy fitsipika zay nofaritana ireo vahoaka ihany namaritra azy ka nalefa tagnana lehibe ny faritra izay nankatoavy ny be ny tanàna sy ireo deputétsika zay isaorana amin'izao fotoan'izao dia io no ampiharitsika araho antsakany sy andavany ny fitsipika ao agnatiny Dinabe. Milamina ny tanàna mienaraka izany ny asa ratsy noho ny fisian'ity Dinabe ity. Androany tokoa ny andro ho fanambarana amintsika rehetra ny fisian'ny kominy vaovao kominy Soahazo izao. Zay nitambatra tamin'ny kominy Analamsampy teo aloha. Tsy sanatria ny fizaraham-baza amin'ny kalahelo na amin'ny keloky no nahatonga an'izao fa mba ho fampiroboroboana ny kominy tsirairay
azahoan'ny tombony amin'ny asa fampandrosoana. Be dia be ny tombotsoa izay azo amin'izany fahazahoana kominy vaovao izany. Ary anisy nahazo tombony tsika toliara faharoa satria kominy 3 vaovao no ny azo tsika. Kominy vaovao tokoa ny kominy Soazo. Ary ben'ny tanàna voafidy sy ireo mpanolotsaina voafidy ireo no manokatra azy amin'izao repoblika fahefatra izao. Zava-dehibe izany satria ho tantarany kominy vaovao eto Soazo ato anatin'ny distrikany toliara faharoa. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana Mahefy fa midadasika ny distrikany toliara faharoa ka tokony ho zaraina araka ny fantatra nefa dia efa eo am-pelatana ny fitondrana io fangatana io amin'izao fotoana izao. Andro bevata ho an'ny distrikany toliara D ty androalohan'ny ity satria samboady mifanesesy no natao nanomboka omany ary farana anio koa zahay solomba mamoaka amin'ny rahalahy dia vonina amin'ny angaty sy ny harona hanampy anareo ben'ny tanàna ary tsy hirery zahay fa satria tsy hanao asany akoholahy maty goropoky sady tsy hany ny henany zay ampialie. Tsy mitano hasasarana ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara son excellence Rajaonamampianina izay manampy ny tatraha isaorana ny famatsiam-bola resam-pirenena nazahoan'i Madagasikara 310 millions de dollars hampandrosoany an'ity firenena ity. Dikan'izay mitovy ny tany dokanga eo amin'ny fahefana mpanaralalana sy fahefana mpanatanteraka satria presque pour na manohana izao fitondrana mijoro tariny filoha Rajaonamampianina zao izay solombavam-bahoaka sy ireo namana ao anatiny atemeran-doholona. Koa amin'izao fotoana zao dia mitodika aminao zahay andray matao filohan'ny repobliky satria any am-pelatananao ny fangatana district amin'ireo découpage anaky 3 nangatana amin'ny rahalahy sy ireo ben'ny tanàna te 9 ato anatin'ny distrikany toliara D. Tsara mpahafantarinareo araka voalaza ny namana solombavam-bahoaka teo fa nizarana 3 ny fangatana ny distrikany toliara D ka toy izao distrikany manomboka Kiloloaky dia micomposé ny commune Soahazo, Anganala Misampy, Ankiloloaky, Milenaky, Ankilimaliniky, Tsiansiha, Manombo, Tsifota ary Marifoty. Ireo ny micomposé izany distrika ny manombo Kiloloaky izany. Manaraka zay ny distrikany Miary, distrikany Fiherena, ao Miary ny chef-lieu dia ireto ny micomposé azy. Commune ny Belalanda, commune ny Maromiandra, commune ny Behopy, commune ny Miary mazava ho azy, commune ny Betsinjaky, commune ny Mitsilobetanimena. Ny diny fahatelo sady farany dia ny commune dia ny distrikany Ololahy, chef-lieu Saint-Augustin. Miatomboka any fotsy mahazo Beheloky, mahazo Anakawa, mahazo any Soanara Sud, Saint-Augustin, Andranohinany, Antanimena, Andranovoly, Manorofify ary Andranovoly, Andranohinany. Ireo zany no nanamaritana koa manainga any filohan'ny repoblika zahay mba tsy hambahamba satria andrany manao prerogative ny fahazahoana zany distrika zany toklasy tokovavy. Dia sy hira isan-karazany fanehoana ny fisian'ny Dinabe sy ny maro hafa no namarana tanteraka ny lanonana.